ka androany zay de manao asoavo am fitondram-panjakana mahefa zay tarihandreo filoham-panjakana anankidimy miaraka amin'ny prime ministre sy ny membre-ny gouvernemanta fizahay tompoko de saro-piaro am'izay tolona ny matimatesana teto Madagasikara zay saro-piaro zahay am tolona zay ny matimatesana teto amin'ity faritra Moromania ity satria nagnana tanjona ngay nagnana tanjona sika ny am'izay atao hoe fanovan-drafitra zay ka saro-piaro zahay tompoko mitondra hafatra ihany koa zahay ho andreo ray aman-dreny zay atao hoe manam-pahaizana be diplôme mety mahalala onona mety manambola ihany koa zay atao hoe manao sakaizany mpandresy ka mahitahita any ambony any ka mieritreritra hoe zareo no nitolona indrindraindrina ho anatrehny atao hoe fanendren'olona ty amin'ny faritra ny zay mety ho lehibe ny faritra dia agnay zany manao an'izao teny zao amintsika ray aman-drenindreo hoe aoka sika mba hifagnaza ary aoka anareo mba hagnaza tena fa raha misy fitiavanareo an'ity tanindrazana ity raha misy fitiavasika an'ity faritra Moromania ity dia mba makatoerana aloha sika sika mba mitazagna sika mba mipetraka sy magnerinerina fa nisy nanao azy zao tologno zao ka agnay zay atao hoe mijoro eto dia sarotiny amin'ity tologna ity satria misy tanjona zao tologna zao fa safanalana azy na kisangisangina fititesehoseho ka agnay ireo dia mahasapa fa magnana engagement amin'ny Madagasikara magnana engagement amin'ity faritra Moromania ity ka sy misangy tompoko zahay ka ny teninay aminareo any amin'ny fitondram-panjakana mahefa na ny filoham-panjakana zay mijoro eto Madagasikara ny membre-ny gouvernemanta indrindra ireo ministra isa-tokony sy zay ho ministra kotra nyty faritra Moromania ity dia miteny aminareo agnay fa agnay mpitologna taty fotony tompoko dia sy magnaiky raha parasitage no hatao eto amin'ny faritra Moromania satria zany nefa nahafahatelo amin'ny farany mahatra indrindra ny faritra Moromania teto Madagasikara ndao mba ho voaisika ny fijery ndao mba ho voaisika ny toesaina ndao mba ho voaisika ny fomba fanao ka zay no mahatonga anay manao an'izao fanambarana zao asehonay apahabe maso androany apahafantarinay nareo tompony andraikitra isan'ambaratongany fa mahavita ny andraikitra zay tokony hosahany eto amin'ity faritra Moromania ity zahay ary agnay afaka mandrindry agnay afaka mandamina zay fomba hitatanana an'io ao agnatin'ny filaminana sy ao agnatin'ny fahombiazana ary asehonay androany fa zahay dia vonona ny hanao défi ho an'izany fandrovana sy fampandrosoana n'ity faritra Moromania ity